Masoandro ny fahamarinana. Masoandro ny fahamarinana. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa ny mpisahan Jehova ary aminao no isehoany ny voninahiny. Misy fahasoavana ary misy fitahiana tian'Andriamanitra atao aminao androany. Be dia be ireo zavatra izay anisany nampahomby ny zanak'Andriamanitra maro ao anatin'ny Baiboly, ary izany fahombiazana izany no tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny finoan'i Abrahama. I Abrahama dia rain'ny mino. Na dia mbola tsy hitany aza ny tany Kanana dia niainga izy tamin'ny finoana, ary fantany fa Andriamanitra dia manomana lalana tsara foana ho azy. Ho kristianina mahery amin'ny finoana ane ianao. Ny voninahitra Josefa. Izy ilay nanana ny fanahin'Andriamanitra tao anatiny, ka tsy nahita olona tahaka azy farao fa gaga. Ho kristianina miavaka ane ianao sady ho be voninahitra. Ny fahatokeny Josoa. Izy dia nanana fanapahan-kevitra henty ka natoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Raha izaso ny ankonako izy dia hanompo an Jehova izahay. Hatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany anie ianao sy ny ankonanao. Ny fampakaram-badin'i Rebeka, izay masina sady voatokana ary voatany tokantrano tamin'ny alalan'ny fampakaram-badiny. Hiavaka sy ho ambinina anie ny tokantranonao. Ny fahalemem-panahin'i Mosesy. Izy ilay nanana fo mandefitra indrindra ka nahita ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra nandalo teo anoloany. Ho sambatra ane ianao satria madio am-po. Ny fandresen'i Davida. Ninona ady dia izy ilay mahery fo ka naharesy foana ny fahavalo rehetra nisy teo anatrehany. Ho kristianina mpandresy ane ianao. Ny fahendren'i Solomona. Fahendrena izay voazantoetra ary nahatalanjona ny maro tokoa ny fahendrena izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ho talanjona ane ny olona ny amin'ny fahatakaranao ary hanana fahendrena miavaka ane ianao. Ny fankatoavan'i Daniel. Ninona didy, ninona zavatra nitranga teo amin'ny firenena dia izy ilay tsy nitrahatra ny vavaka na oviana na oviana. Ny fiainam-bavaka ao ane tsy hitrahatra ary tena hitombo isan'andro isan'andro. Ny herin'i Samson. Rehefa nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra dia afaka nanatsamatsamaka amin'ny vavany liona izy. Raha ao anatinao ilay fanahy mahery dia haharesy foana ianao ary tsy hanatahotra na oviana na oviana. Ny vavaky Eli. Eli ozy ny ten'Andriamanitra dia olona tahaka antsika fa nahery ny vavaka. Na dia ianao rery sisa ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao ity, hijoro hatrany anie ianao ka tsy hiemotra na oviana na oviana. Ny fitiavana izay tao anatin'i Jesosy. Ilay fitiavana izay tena hoe maharo-po. Ilay fitiavana tsy mialina. Ilay fitiavana tsy mirehare. Ilay fitiavana
tsy mieboebo. Ilay fitiavana tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy. Ilay fitiavana tsy mora sosotra. Ilay fitiavana tsy manao otro-po. Ilay fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-faly amin'ny fahamarinana kosa. Ilay fitiavana izay tao anatin' Jesosy, ilay fitiavana tsy mba ho levona mandrakizay. Masoandro ny fahamarinana. Masoandro ny fahamarinana.